Association Baobab zany zay karana zanatany teratany manampy mpiarabelona manao fanomezana zay eran'ny Madagasikara. Zay zao tamin'ny heritaona tamin'ny mois de novembre zao tany Tsiombe tany amin'ny faritra misy Kere dia manao fanomezana zay manampy mpiarabelona manampy zaza mianatra amin'ny EPP sady mibeanatra zazakamboty olona handicapé tsy rehetrarehetra. Zavatra nentinay zany androany couvette, stylo, cahier hoan'ilay zaza mianatra, poudre soja dia mizara sakafo koa zay hoan'ilay zaza mianatra eto amin'ny EPP. Zay zany manampy ny toerana amin'ny périphérie Antananarivo zany zay toerana zay zaza sahirana dia misaotra madama iray zany miantso anahy nandefa mail izy tamin'ny associationnay dia nangataka ohatran'ny hoe donation avy aminay zany. Tonga zay faly be zay nahita an'ity toerana ity misaotra ny madama iray manokana zany zay. Association Baobab zany tamin'ny création zany tamin'ny 2018 fa tamin'iny fotoana iny zany zay manao fanampiana fa fanampiana ohatra zao misy cyclone amin'ny faritra dia mandeha any zay misy problème manokana zany dia mandeha any zay amin'ilay faritra eran'ny Madagasikara any amin'ny province surtout. Manomboka ny 2020 amin'ilay aretina nazo antsika ty sahirana hitanay hoe natsapa zay hoe sahirana be ny vahoaka sahirana be tsika amin'ilay Covid-19 dia nanapaka décision zay miaraka miaraka amin'ilay donateur anay zay hoe allo atsika tia concentré amin'ny aty Antananarivo amin'ny périphérie satria siège anay moa aty Antananarivo dia en plus de ça zay naheno an'ilay problème any Kere tany sud dia tany koa zay nanao Association Baobab, les traductions ni Association Baobab en teny gasy Reny ala. Reny les traductions Reny ala. Reny ma mère ala jungle. Reny ala dikan'izany ohatran'ny hoe mpanjakan'ny ala jungle zany. Zay ny tena traduction.